fotoana iarahan'ny fianakaviana mifaly sy mikorana ny taom-baovao toy izao. Mazana dia misy ny fiaraha-misakafo rehefa voalohany taona ka iarahantsika ny endrikendrika izany fety izany ao anatin'ity fanadihadiana ity. Fotoana ifampivondronan'ny mpianakavy iaraha-mikorana ny fiandohan'ny taona toy izao. Ny voalohan'ny volana Janoary dia maro ireo zanaka no mitsidika sy miara-mipaly amin'ireo ray aman-drenina ahitana masoandro. Ireo ankizy dia sondriana amin'ireo kilalao samihafa, manao izay mety ny rehetra ary samy mandray anjara ihany koa amin'ny fikarakarana ny sakafo. Samy miezaka ny isa-tokantrano mba hiavaka amin'ny andavanandro ny voalohan'ny taona. Ankoatr'ireo karazan-tsakafo samihafa dia misy hatrany ny korana sy ny fanentanana samihafa raha tsy laza afa-tsy ny dia. Na ny kely na ny lehibe dia samy mankafy izay fandihizana izay avokoa. Ny fanirian'ny rehetra moa amin'izao fiandohan'ny taona izao dia ny mba ho tom-pahombiazana ho an'ny rehetra ity taona 2024 ity.